fanafintohinana dia tahaka ilay kitro ara-panahy izay miazona antsika tsy tena ity olona ka rehefa manana tsy famelan-keloko isika na tena miezaka ny tsy resaka mikasika ny tsy famelan-keloko aho androany fa te hiresaka izay veriko famelohan'izany aho za te hiresaka mikasika ireo karazana kitro kely izay hitako fananantsika nefa tsy dia rara itsika loatra izay tena lasa olana lehibe eo amin'ny fiainanao mihitsy zao dia mahakasika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany dia mahakasika ny vavakantsika kasika ny fiderahana no isika tsy mety miatrika ireny zavatra kely ireny firy aminareo no manaiky fa matetika tsy miatrika ireny akory satria verintsika fa zavatra kely manafotoana ianao fa tsy fahatsoko manafotoana ianao manafotoana fitanareo zao le resaka isika tsirairay avy reto mila mandray andraikitra amin'ny fiainantsika manokana andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra ny mandray ny fahasoavany ary tsy ho tafotoana tsy mampaninara ny ezaka nanao izay nanafotoana ianao na dia miezaka manao izany fananiana azy ianao fa mila tompona andraikitra amin'ny tsy andraisako izany fa ny ataontsika dia manome tsiny ny fahatsapantsika amin'ny olon-kafa rehetra zaho sosotra fa ianao masosotra za tsy mila miova izany mila miova ianao mila mampatsiaro tsara foana ianao dia tsy ho tezitra antsony aho efa nomarinareo ve fa ninona ataon'ny olona dia tsy mampanina an' Jesosy izany izany hoe fa nilavindry zareo izy fa tsy nirarainy izany laviny izy nikapohany dia natory ny sasany raha tokony hivavaka miaraka aminy fotoana vetivety fotsiny fa tsy nampanina azy izany satria nahoana antony tokana monja efa hainy hoe avy aiza izy hainy hoe izy taloha andeha ho aiza moa izy avy eo ary efa afaka mianatra izany olona rehetra eto tany dia tapitra ny fetin'ny devoly amen fantaro hoe izy ianao ao amin'ny Kristy izany ny zavatra isany manan-danja indrindra afaka fantaronao ny lanjanao tsy tokony hankina amin'ny isan'ny olon-kafa izay manaja anao marina misy olona mila mandre an'izany androany ny lanjanao tsy tokony hankina amin'ny isan'ny olon-kafa izay manaja anao ary averiko indray ny lanjanao tsy tokony hankina amin'ny isan'ny olon-kafa izay manaja anao marika 2:20 teny izay mety efa tena mahazatra anao nefa na tsy izany aza tokony jerena foana zavatra kely ray aingana eto izay mikasika ny fanafotohinana sy ny fahatezerana izay manimba ny vavakantsika raha hivavaka ianao izany dia mila manao vavaka izay azombaliny ekenareo rehetra izany sa ahoana hainareo izay zavatra nataon'Andriamanitra tao am-poko tamin'ny fiandohan'ity taona ity ary efa nitoriako izany avatra izany fa tsy afaka toriako eto izany nefa tena tsotra kely izany izao dia tonga tao am-poko raha ingonongona amin'ny zavatra ray ianao ry Joyce aza mandany andro hivavaka ao an'izany eny ary dia satria Andriamanitra tsy mikarakara ny komiti-mpongonongonona mamaly vavaka izy fa tsy mitaraina ary raha mivavaka dia menomenona avy eo anao am-po ahy ilaza hoe Andriamanitra ary tsy nandriary tsy anao nininina akory dia mbola monomonina amin'izany foana ny Baiboly milaza hoe aza manana nininina fa aoka ny zavatra rehetra ho atao amin'ny vavaka sy ny fonana miaraka amin'ny fisaorana fa mila mba manana fisaorana foana isika amin'ny fiainantsika amen 2:20 ary Jesosy namalika nanao taminy hoe manana finoanan'Andriamanitra foana lazaiko aminareo marina tokoa nazovina ilaza amin'ity tendrombohitra ty hoe mifindraka menjerahana ny ndramasina ka tsy hananao pony fa iny fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azo ny zany amen zay antony izay mihitsy ny lazako taminareo hoe vao maika tsara trano izany ninina angatanareo mivavaka mino matokisy anano antoka fa efa nandray sadinareo ary azonareo zany amen ary isaky nitsangana mba hivavaka nareo ka manana alahelo amin'ny olon-kafa raha manana kitro kely ara-panahy nareo mamela azy dia avelao zany ho any ajanony zany aleo andehany ndao iveriny ka isaky nitsangana mivavaka nareo
resaka manana alahelo amin'ny olona hafa any amin'ny garazina tômôbila, any am-piantsenana, ny patronanao, reo mpiara-miasa, mpiray tanàna, olona amin'ny fianakavianao, fa tsy ahasoanao akory na dia notezitra amin'ny gouvernemanta aza, fa tsy hanova azy ireo zany. Raha misy olona mahatsiaro kamokamo androany ala dia aleo andaminako an'izany. Raha ilayntsika ny 9 telo amby roapolo, 4 amby roapolo, 5 amby roapolo mba hiasa, dia mila manao ny 4 amby roapolo sika. Raha mitsangana mivavaka nareo ka manana alahelo amin'ny olo-kafa, dia tsotra kely lazainy, alatsao, dia avelao, dia elao lavitra zany. Tsy afaka mifangaro amin'izany a. Ny mpandresy mandaha tsy ho tafitohan'izany. Izy ireny tsy miaina anaty fanafintohinana. David, ilay tovolahy mpiandry-ondry, ny lasa mpanjaka, nanana fahafana maro izy ny ho tafitohana, manomboka tamin'ny tranga hoe Samuela ny rana ao an-trano Jese mba hanositra izay ho mpanjaka vaovao. Raha lahy 7 no nandeha teo alohany, azo antoka fa Eliaba no lamatoa, fa tsy ilay izy. Dia mety hoe Abinadaba ihany koa, fa tsy mbola tena izy. Dia teo ihany koa Sama, fa tsy mbola izy. 7 no nandeha teo alohany, fa hoe mpaminany hoe tsy misy amreto le izy tsy mananjanaka afa-tsony anga ianao. Zao mbola any Davida, le mpiandro-ondry kely mbola any an-tsahany izy, fa tsy mbola nanan-kevitra ny hitondra ny Davida akory ry zareo. Hatraiza moa ny asorantsika rehefa tsy isy mpiraharaha akory sika. Rehefa tsy isy olona miraharahantsika, tsy isy mpiraharaha ny fihetsepontsika, tsy isy olona mieritreritra ny anasantsika akory, tsy mampiditra sika dia tsy isy mpiraharaha izay fahatsapahtsika. Avy any amin'ny fiandohana, melohany nahazona lay ositra akory, marina zany, mandalo fitsapana izy. Nandalo fitsapana izy, dia hitanareo izay heveriko fa tena nampome ihanta amin'izany rehefa nisorany mpaminany izy dia nataony teo mason'ireo rahalany fito mihitsy zany. Izy Andriamanitra tsy mba manao fijery tahaka ny olona. Andriamanitra mijery ny fo. Dia tsara koa amintsika ny mitandrina rehefa manana hevitra amin'izay ampiasain'Andriamanitra sika. Marina e. Fa maninona tsy nataon'Andriamanitra tany mangingina izany, tokony nentin'ilay mpaminany fotsiny ilay zazalahy. Entiny amin'ny mangingina any dia hosorany sy lazainy hoe ho lasa mpanjaka ianao indray androany. Aza miteniteny, tsia nataony teo mason'ireo rahalany fito zany. Reo olona, mino fa romotra mihitsy ireo. Fa heveriny fa izy ary izy. Dia voaporofo zany, anoriana kely any. Ao amin'ny Samuela voalohany 7:20, Davida nitady izay jerena ny toetry ny ady, fa tsy azony hoe nahoana tsy misy miaramila sasany ady tamin'ny Goliata mihitsy. Tsy azony izany satria fantany fa Andriamanitra dia hiady ho azy foana. Efa hainy zany. Jereo ny antony nanosorana azy ho mpanjaka dia satria izy nahalala an'Andriamanitra. Nahalala an'Andriamanitra izy dia hainy hoe izy taloha, efa hainy fa afaka matoky azy izy. Dia ianareo ny fomba nahalalany an'Andriamanitra, satria izy niala lavitra ny olona, dia irery ela tany an-tsaha, niaraka tamin'ny ondry, fotoana ela, mba tena mantatra an'Andriamanitra marina. Aza dia mingonongona foana raha irery ianao ataovy fotoana ianaranao alala azy zany. Amen. Ka Davida nitady izay hijerena ny toetry ny ady, dia niresaka tamin'ny lamatoany izy fa hoy Eliaba hoe izy indray zao no namelanao reny ondry vitsy izay tokony ho andrasanao reny. Tena olona tsy mieritreritra mihitsy.
inona ny zavatra ny zany atao? Nanao izay nanambanina ny Davida izy. Tsy tiany mba hevitra izy hoe manana lanja sy asina satria tsy tiany andeha izy mba hanao zavatra izay mety ho hita manan-danja eo. Any amin'iza ho any namelanao ondry vitsy reny. Aoka tsisy olona anao tsinitsinina anao. Aoka tsisy olona anakely anao na anao anao kely. Zany hoe ianao zany ilay reny mipetraka ao an-trano. Tsia, za de reny mipetraka an-trano fa mitaiza olo malaza ao an'Andriamanitra aho. Zany hoe ianao zany reny mpanadio tranon'olo reny. Tsia, za mpanompon'Andriamanitra velona. Izy manome hafahaizana manampy olona tiako ny manao izay niantson'Andriamanitra ao ataoko. Aoka tsisy olona anao tsinitsina anao sy ampatsiaro anao kely satria ianao tsy manao zavatra iverin'olona fa lehibe satria Andriamanitra tsy manao fijery tahaka ny fijerin'olona. Hainareo zavatra tena mahaliana an'Andriamanitra? Ho ataonao ve ny anjara izay nangatan'Andriamanitra ho ataonao? Raha ho ataonao ny anjara izay nangatan'Andriamanitra ho ataonao, dia mitovy amin'ny olona rehetra manao zavatra ihany ianao, fa tsy maninona izany. Davida dia tany velany tany, nanao izay nasian'Andriamanitra nataony, nanao ny anjara izay nasiana nataony izy, dia indro jereo ny safidianao mpanjaka izy. Raha manao izay anjara asian'Andriamanitra ho ataonao fotsiny ianao, tsy ho hainao mihitsy ange rovian'Andriamanitra no avy sy hampanao zavatra anao lehibe lavitra. Amen. Ka teo zany hoy Eliaba hoe iza ho any namelanao reny ondry vitsy reny. Fa haiko ny toetranao, ho avy itsikilo ny fandehany ady ianao zao bebebebebe. Dia voalaza zany ao amin'ny toko 7:20. Davida nijereny Eliaba dia niteny hoe manina anao anefa zao. Inona ny dika zany amiko? Efa zatra n'izany izy, efa zatra ireo rahalahiny romotra amin'ny foana izy ka mandrangitra azy. Hitanareo, matetika ny zokiny amin'ny piraitapony maniry ho zazakely satria zandry manana foronana midongy dia mianta. Ary tsy misy fahasarotana tahaka an'le zokiny. Ianao mahazavatra foana fa za tsy maintsy miasa amin'ny zavatra rehetra izay ilaiko. Fa ohatr'izany foana ihany amin'ny resaka piraitapony zazakely zany dia avela amin'izany e, hitanareo. Rehefa ilay zazakely iny sisa ny tavela, dada sy mama dia mangona vola kely koa efa fantany kely ihany zany, hitanareo. Iny faran'izay ananany. Ka Davida zany zazakely farany, iza no namelanao reny ondry vitsy reny. Dia haiko ny toe-ponao, haiko ny aratsiany toe-ponao izy hoe maninona anao zao, dia tena tiako ty. Ny andiny manaraka milaza hoe dia niodina niala tamin'ny Eliaba Davida. Mahery zany. Mpandresy tsy mitondra fanafitonana zany. Lavy ny fitondrana fanafitonana, fa nandalo fitsapana izy. Dia nandalo zany indray. Ianao ve mihevitra hoe anao zavatra ao an'Andriamanitra nefa tsy andalo fitsapana? Betsaka amin'ny trangan-javatra izay misy anao no heverinao fa tena demoniaka. Fa napetraka Andriamanitra eo afovoan'izany trangan-javatra izany mihitsy ianao. Hijerena raha toa ka manana ny ilaina ianao ho any amin'ny dingana manaraka. Mpandresy tsy mitondra fanafitonana izy. Baiboly milaza ao Matthieu 10:17-20. Avelao eo amin'ny altara ny fanatitra ao dia mandehana aloha mihavana amin'ny rahalanao, izay vao miverena manolotra ny fanatitra ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mitady antsika anao fanatitra na fiderana, na manao izay hanomezana azy ny asa fanompoantsika na zavatra hafa koa, raha manao izany misy fanafitonana ao am-poantsika ao. Dia ndao resaka vetivety mikasika ny fanaronana, fanafitonana. Ny Baiboly milaza fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Petera 1:4. Ny fitiavana manarona fahotana maro. Fa mba inona ary ny dika zany? Ny manarona midika hoe manafina, manidy, manakona, na miazo na zava-miafina. Genesis 5:20. I Noa zany rehefa nijanona ny samby fiara ka afaka nivoaka tao zareo, dia nanao tanim-boaloboka izy ka nisotro zany dia mamo, dia natory teo amin'ny lain'ny tanjaka izy. Fa tena nazava mihitsy ny Baiboly, ahitanareo. 9:20. Ary nisotro tamin'ny divay izy ka mamo, dia nanary lamba izy ka nitanjaka tao anatin'ny lainy.
Ary hitany ama rainy Kanana, ray amin'ny zanaky Noany, fitanjahany rainy de nambarany tamin'ny rahalahiny roalahy teo ivelany. Ha! Teny efa tena mamy dada sady mitanjaka. Doge jereny e? Ka Isema sy Jafeta de natiako ty. Nakakanjo izy. De nataony teo atsoro-kizy roalahy, de niditra niemitra nakao am'lay, de nanarona ny fitanjahany rainy. Ny tarehany manatrika miemitra ary tsy nahita ny fitanjahany rainy izy roalahy. Ny fitanjahana ange maneho fotsiny atsony e. Ka ny zazalahy ray tsy nanarona izany tamin'ny fitenenana. Ny anankiroa niditra tao de nanarona an'izany. Raha mitoy ianao mamaky izany, le zaza ray zay niteny zany ka tsy nanarona an'izany sy nampiseho zany tamin'olo-kafa de voaozona. Fa ireo roa zay nanarona ny rainy de samy voatsodrano tamin'ny alalan'ny rainy. Afaka mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra sika raha manao fotsiny zay tsy itenenany ratsy zay hitantsika ataon'ny olona fa mivavaka ho azy reny, manakombona ny vavantsika de saronana ny adsony. Nyany ka hivavaka ho an-tenako aza ao aloha. Raha eo, amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka mba hamelana ho any amin'ny fotoana rehetra zay nitenenako olona zavatra zay tsy manarona ny fahalemen'ny hafa, de mangataka anao amela tanteraka de mba hanome hafanomboana vaovao. Zao, iza ihany koa mila vavaka. Raha eo mivavaka ao anay rehetra ny mba hamelanao anay rehetra. Ny amin'ny tsy nanaronana ny fahalemendreo ranadasy rahavavy, ny tenenana ny sekrehany, ny amin'ny nandehanana tany amin'ny olo-kafa ny tenenana azy sy zay zavatra nataony. Namela anay Tompo, ampio zahay tsy hanao zany tsony amin'ny manaraka. De mba hameo fanomboana vaovao zahay. Amen. Zaho tsisy olona tokony voelaka tsony, manana fanomboana vaovao sika, fa tena manandanjy ty. Zao de takatsika daholo ny saina miteniteny foana olona sa ahoana, tsy nonareo ve zany? Fa tsy mampino zany. Azonao inona ve zany? Afaka mino zany ve ianao? Oh, za tsy mino an'izany. Tsy ino zany mihitsy ianao. Ary ny zavatra mampalahelo dia isaky ny misy olona miteny zavatra, ianao koa manana kely ampidirinao. Faran'izany voazara amin'ny olona 20. Ore olona. Ny fitiavana manarona fahotana maro. Ndao jerena Matthieu 7:15-17. Ataontsika mety zany. Oh, tena manandany zany mino fa ho azonareo. Matthieu de miteny olona mba hiatrika ny olon-kafa zay nanafotoana anao na nisy zavatra teo aminareo sy izy zay ilay navahana zany. De hoy izy hoe raha manao diso aminao ny rahalanao, mandehana de asehoy amin'ny mangingina ny atsony taminao. Ka raha mihaino anao izy, efa azonao indray ny rahalanao. De nitoy izy ka nilaza hoe fa raha tsy mihaino izy de maka olona roa, ka raha mbola tsy mihaino ihany izy de ento any amin'ny fiangonana zany de misy dingana zay arahany eo. Fa ny marina za mino fa matetika betsaka ny olona lasa miresaka amin'ny olo-kafa. Tsy mba manao zay andehanana any amin'ny rahalany akory izy. Nefa izy miresaka any amin'ny karazan'olona rehetra. Mba firy reny olona afaka ny elana raha tsy miresaka amin'ny olo-kafa sika ka miteny fotsiny hoe hitanao zao. Ty zany tena manahirana fa mila resaka kely sika, mety tena diso tanteraka, ianao koa mety mbola diso fa tsy mbola natsiaro zavatra mikasika izany fa ny devolo mitoy manadala amin'izany ka tena mila miresaka aminao mikasika izany aho. Ary sahako milaza fa amin'ny akapobean'ny fotoana dia saika voalamina ny zavatra rehetra. Fa miteraka olana maro sika rehefa mitoy mandeha amin'ny olo-kafa, mitantara aminy. Dia zao le zavatra.
le izy zany tsy resaka olona mahatsiaro voaheloka fa tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy fa le izy zany de resaka izay ahafahantsika misandratra mankafy kokoa ny fiainana no manin' Jesosy ho antsika. Ry olona za te hitondra ositra mafy amin'ny fiainako, tiako ho azo daholo zay fitahina mety ho azoko rehetra de mila ny fahasoavan'Andriamanitra mitombo foana isika. Le tombony tsy mendrika ao antsika, ny herin'ny fanamasina anampy antsika hiatrika olana marina amin'ny olona ara-baiboly sy ny fomba n'Andriamanitra fa tsy amin'ny fomba ny nofo. Ary ny fomba tokan'izay fantatro anampiana olona de miatrika olana ka milaza hoe na de tsy hanao anty azy ianao de tsy maninona fa raha toka na koa mety ho zany ihany de zao re raiso ty teny famarinany ity aza mitsoka voaheloka fa lazao hoe re olona Andriamanitra mitady zany tena misaotranao fa navoakanao zany satria tsy fantatro akory hoe aika zany nanao zany. Mipiritra isika no tsy mahalala akory fa hoe aleo antanio kely nareo. Firy aminareo mahalala fa nipetraka amin'ny toerana hoe androany, nareo zay mijery amin'ny fahitalavitra afaka manangana kely ny tananareo koa nareo de mahazo tombony na de tsy misy mahita azy. Firy aminareo samy teny fa ianareo hoe aiza nareo zao mipetraka zay nandeha teto androany niaraka tamin'ny fanafintohinana natao-po fa nisy zany ary tsy tena hitanareo akory na takatrareo hoe olanina moa zany mandra-pandrenesanareo zay lazaiko teo. Dao jerena ny tananareo. Eny ary zao hitanareo zao tena mihoatra noho izay azoko tenenina zany efa saika 7,900. Zany no ilaina hitoriana itony karazana hafatrotony satria Andriamanitra naniraka ny zanany lahy ho fato atsika mba ahafahantsika manana sy mankafy ny fiainantsika de ananany zany amin'ny fahafenoana de feno mandra-pitobany. Ary tiako ny ampitahana famarinana, tena tiako ny teny izay manampy ivoatra, tiako ny teny izay manandratra amin'ny sehatra ambony. Ny fitiavana manarona fahotana maro. Ny fitiavana maro-po, ny fitiavana mora fanahy, ny fitiavana tsy mialina. Ny olona mora sositra de tia tena satria isaky ny tsy mahazo ilaina izy de sositra. Tsy voaro ny olona mora sositra, ny fitoeram-pitiavana de foana ka rehefa tsy mahazo ilaina izy de mahatsiaro ny lavina. Tsy mahomby zany ny olona mora sositra, ny ratsy indrindra foana ny nono raha tokony ny tsara indrindra. Ny olona mora tohana de sibla mora ho an'ny Satana, manaikitra ny fandrika foana izy de manaikitra matetika foana. Ny olona mora sositra de mahonena satria ny mahatezitra de mahatonga anao mahonena kokoa mihoatra noho ny any amin'ilay olana zavatra mahasositra anao. Ny mahamora sositra manakona ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainan'izany olona zany fa tsy afaka mandroso izy miaraka amin'ny zavatra diso anatin'ny fony ao, tafotoana izy de lavo. Ny olona izay mora sositra de tsy endry, isaky ny miteny amintsika amin'ny teny Andriamanitra mba tsy hanao zavatra nefa mbola ataontsika ihany zany de tsy endry zany. Ny olona izay mora tezitra de tsy olona afaka satria izay rehetra tezitra de tsy afaka. Rehefa tezitra sika de efa tsy afaka zay fa ny fahatezerana ny fehantsika. Mandoa vidiny lafo sika amin'ny zavatra izay tsy ilaina akory sa ahoana. Averintsika rehetra tsy ilaina ny atezerana. Ny mpandresy mandaha ny ho sositra.